Faly miaravantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Fandarana mpiomanana antsika hatrany ny amin'ny hoe fiverenan Jesosy eny amin'irao lanitra izay efa akaiky dia akaiky. Hoy voalaza hoe ny famonjenantsika dia akaiky noho tamintsika voanino. Akaiky ny fiverenan Jesosy, be da be ny famantarana manambara an'izany, ny toetrandro, ny toetra raha eto amin'izao tontolo izao ao Israely, eo anatrehany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia efa milaza mihitsy fa akaiky ny fiverenan Jesosy. Movonina ve ianao amin'izany fiverenan Jesosy zany? Zany fampakaram-badina zanak'ondry zany, azonao antoka ve fa isan'ilay fiangonana ao akakarina eny amin'irao lanitra ianao? Tonga anao hiakatra eny amin'irao lanitra dia mila vo hisy tomboka sy ny fanamasina ianao. Ary tonga anao hisy tomboka sy ny fanamasina dia ny fianonao ny teny filazantsara. Ary rehefa mihaino ny teny filazantsara ianao dia mikasika anao zany teny zany, dia mibebaka ianao, miaiky ny fahotanao ary tsy miverina amin'izany intsony, dia tonga olom-baovao. Zay le hoe nateraka indray miditra ao anatinao Jesosy Tompo, ary vo hisy tomboka sy ny fanamasina ianao ho amin'ny andro fanavotana. Ary mila memakabana iny toerana iny, iny fanamasina iny mila makabana ao anatinao, mameno sy mandrakotra anao. Ary ny amin'izay fanamasina izay no resantsika amin'izao fotoana. Tsy voalohany ny amin'ity fandarana miomany ity miresaka ny amin'ny hoe fanamasina. Ataoko mety efa any amin'ny raha tsy diso ny fitadiko mety any amin'ny fahaenina any zao na ny fahadimy miresaka momba ny fanamasina. Ary tiany fanamasina ho averina hatrany hoe inona moa ny asan'ny fanamasina amin'izao fotoana, inona ny asan'ny fanamasina ao amin'ny fiangonana, ary inona ny andraikitry ny fanamasina. Raisika n'izao na toko 5:10 andininy fa 13. Zao na toko 5:10 andininy fa 13. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra ananany ray dia ahy avokoa, koa izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Amen. Eo ny tiana hozaraina amintsika fiangonana Jesosy Kristy. Ianao izay milaza mandray an Jesosy, ny asan'ny fanamasina izay nambaran Jesosy eto amin'ity voalaza ity dia hanambara an Jesosy, ampafantatra an Jesosy. Raha vo tsy eo ny fanamasina dia tsy mivoambara Jesosy, tsy hita Jesosy. Raha vo tsy eo ny fanamasina dia tsy miseho Jesosy. Amin'izao fotoana misy milaza fa ny fanamasina dia le resaka mampienjera, ny fanamasina dia le resaka mampitomany, ny fanamasina dia le resaka le mitabataba sy miorakoraka, ny fanamasina dia resaka fietsehana ara-nofo sy ara-batana. Mety misy mamarina azy zany, fa tsy voatery ho zay ny marina. Ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina voalohany indrindra dia ny hanambara an Jesosy, ny iprezante an Jesosy, ary indrindrandrindra hoe izy ankalaza. Zay no ho ataony ny fanamasina, zay no asan'ny fanamasina, zay no vokatry ny fanahy ho hita amin'ny fiangonana, amin'ny olona iray. Voalaza mihitsy hita hoe tsy ilaza momba azy izy, fa holazainy avokoa ny momba rehetra, ary ny zavatra ho avy aza dia holazainy aminareo. Ary hoy Jesosy hoe izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Ny fanamasina dia lazaina amintsika fa ny zavatra ho ataon'ny fanamasina tsy hisy afa-tsy ny hanambaran Jesosy Kristy, tsy hisy afa-tsy ny iprezante aneo, ampafantatra an Jesosy Kristy amin'ny mpino, amin'ny fiangonana amin'izao tontolo izao. Voalaza mihitsy eto amin'ity Lioka toko 5:10 ity hoe ny fanamasina izy dia ankalaza, zany hoe iglorifie. Zay izy amin'ny teny frantsay, iglorifie, zany hoe anome voninahitra an Jesosy, anindraindra an Jesosy, hanoro an Jesosy, hidera an Jesosy, hiopy an Jesosy, ankalaza an Jesosy. Zay no ataon'ny fanamasina, zay no ataon'ny fanamasina, zay no ataon'ny fanamasina. Fa raha vo tsy zay fa zavatra hafa, tsy fanamasina zay, fa fanahy mamitaka, fanahy mandainga, fanahy mandromba, fanahy mamotika, fanahy mangeja, fanahy mamery any amin'ny fahaverezana. Aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahana avy amin'Andriamanitra na tsy. Fa maro ny mpaminany izay efa lasa eny amin'izao tontolo izao, niala tamin'ny fahamarinana. Zao fotoana izao le antsoina hoe fotoana ny fiemorana,
ny fotoana ny famelana ny finoana aposta, zany hoe lasa tsy arak'izay tokony ho izy ny zavatra raisina ary tsy mitoetra ao mafamarinany ten'Andriamanitra. Indraindray mamaika ny olona amin'ny resaka fanamasina dia zay le hoe mitabataba, mitomany, manao fahagagana, manao hetsika maro isan-karazany ary manindraindra olombelona, midokadoka, mandokandoka olombelona, mametraka olombelona ho hita, ankalazaina, ho deraina, ho biana indraindraina. Tsy avy amin'ny fanamasina zany. Ny fanamasina dia anambaran Jesosy. Voalaza amin'ny Filipianina toko 2 hoe ho amin'ny anaran Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty ambonin'ny tany, na ny ambanin'ny tany, sy any eken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo. Amin'ny fiangonana misy ianao, amin'ny fikambanana misy ianao, amin'ny toerana ivavahana misy ianao, ny fanamasina miasa ao anatinao ve? Miasa ao amin'ny toerana io ve? Fa raha mbola olona no indraindraina, raha mbola olona no deraina, raha mbola olona no omena voninahitra, tsy ny fanamasina no mitarika ao. Tsy ny fanamasina no mitarika ao fa entreprise ny ao, babilôna ny ao, système babilôniana, zany hoe rafitra babilôniana zay misy lohany eo ambony ary iny lohany iny no enona, iny lohany iny no arahana, iny lohany iny no atahorana, iny lohany iny no ankofana, iny lohany iny no deraina, iny lohany iny no indraindraina, iny lohany iny no mena voninahitra. Zay lohany tsy Jesosy Kristy fa olombelona ihany. Olombelona mety nanana fahefana, olombelona mety nanana fanomezana fanahy manasitrana, manome fanomezana fanahy manao fahagagana, fanomezana fanahy zay mampebaka koa ary saingy ny vilalana avy eo ary naka ny toeran'Andriamanitra dia izy no deraina. Omena toerana ambony, omena seza mihaja, omena seza miavaka, omena toerana eny ambony ary tsy hita intsony Jesosy fa ny olona no deraina. Lasa ny olona no deraina. Zany ao anatin'le fotoanany Virginy folo zay matoritsika amin'izao fotoana, ary rehefa matoritsika dia tsy Jesosy tsony no ambara, satria tsy eo tsony ny fanahy, ary rehefa tsy eo ny fanahy dia tsy eo Jesosy, tsy ambara tsony Jesosy. Dia rehefa toetra ao anatin'ny fahotana ny olona, tsy manana tahotra an'Andriamanitra ny olona, dia tsy manambara an Jesosy tsony izy, fa asa no ambarany, anarana fiangonana no ambarany, ny fihetsiketsehana no ambarany, ny asa goavana vita no ambarany, na vita palais, na vita lapa, na vita trano, na vita anamory olona, na vita n'izao rehetrarehetra zao. Fa tsy zany nge no derainy, tsy zany nge ny asehoseho fa Jesosy no aseho. Tsy te hijery olombelona izahay, tsy te halala antoko-pivavahana zay, tsy te halala antoko-pinono zay, tsy te halala n'izany ny olona, fa ny ilain'ny olona zao dia Jesosy manome fiainana. Ny ilain'ny olona zao dia Jesosy manafaka amin'ny fahotana. Ny ilain'ny olona zao dia Jesosy manafaka amin'ny fahazaran-drasy, manafaka amin'ny tahotra, manafaka amin'ny aretina, manafaka amin'ny filahana, manafaka amin'ny risoriso, manafaka amin'ny langy, manafaka amin'ny kolikoly, manafaka amin'ny fanompotsapy, manafaka amin'ny fampisaviana, manafaka amin'ny fahafatesana. Izany no ilain'ny olona amin'izao fotoana, izay tsy ambara ny fiangonana intsony, fa olombelona no deraina, olombelona no ankasitrahana, ny olombelona no omena laka, ny olombelona no omena aja. Fa hoy mihitsy ny voalaza hoe ny fanamasina rehefa ho avy dia ny fanamasina tsy ilaza momba azy, tsy ilaza zavatra hafa, hitarika amin'ny marina rehetra ary anambara an Jesosy, anambara an Jesosy, hanome voninahitra an Jesosy. Tsika olombelona indraindray dia mitady fahagagana, ary zay mihitsy lazainy rehefa nisy taony Jesosy nanatona azy ny fariseo dia niteny hoe meo fahagagana zay. Dia hoy Jesosy ty taranaka maditry ty taranaka mijangajangy ty dia nitady fahagagana foana, fa ny fahagagana amena azy tsisy afa-tsy fahagagana ny amin'ny Jona izay maty nalefona azafady, izay nohaniny trondro nandritry ny atelona ary navoaka avy eo. Zany hoe ny fanambarana ty lazaina hoe tsisy ambara aminao fa tsy Jesosy. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, manafaka anao amin'ny fahotana, manafaka anao fahazaran-drasy, manafaka anao amin'ny nofo, manafaka anao amin'izao tontolo zao, mitondra fiainana ho anao. Ary Jesosy nitsangana tamin'ny maty, mitsangana miaraka aminy koa anao mandeha amin'ny fiainam-baovao mandresy ny fahotana. Fa amin'izao fotoana mampalahelo ny olona fa voageja ny mpitondra fivavahana, voageja na toko-pivavahana, voageja ny olona zay milaza hoe olon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra zay mbola mametraka ao amin'ny lalàna, tsy azo hoaniny ty, azo hoaniny ty tsy maintsy hosatroana,
zao tsy maintsy misaron-doha, tsy maintsy ty andro ty ny vavahana, raha tsy ty andro ty de very, tsy maintsy aty aminay ny vavaka. Tsy zany miaraka amin'ny tompo fa malala an' Jesosy ianao mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana isan'andro, isan'ora, isa minitra, isa tsegondra. Jesosy no atao-poko, tempolo ny fanamasina, mitoetra atao anatiko Jesosy Kristy, ary ny fanamasina miteny ato amiko mandrakariva, mibitsika ato amiko mandrakariva, ary mampafantatra an' Jesosy, mety an' Jesosy ahako, me malala an' Jesosy ahako, me mafantatra an' Jesosy ahako. Mampalahelo am'izao fotoana fa Jesosy ne tsy fantatry ny olona, tsy fantatry zay hoe converti, tsy fantatry zay hoe fiangonana, tsy fantatry zay hoe mpivavaka, satria tsy fanamasina no mitarika fa fanahy mamitaka, fanahy ny fahaverezana, fanahy zay mody hoe Jesosy. Fa tsy rehefa Jesosy de Jesosy. Am'izao fotoana mampalahelo mihitsy tena mampalahelo, ary maro no miteny zany hoe tsy voalaza Jesosy, fa ilay mpanompon'Andriamanitra no indraindraina. Ny mombamomba mpanompon'Andriamanitra ny fantatra. Averikana rehefa niteneniko teto na tamin'ny fotoana zay nitoriko teny hoe lasa pointuran'ny lehilahin'Andriamanitra ny fantatra, firy ny pointura kirarony, firy ny tay am-patalohany, firy ny tay amin'ny lobany, firy ny tay am-palitahany, inona ny sakafo tiany, inona ny zavatra mahafinaritra azy. Le olon'Andriamanitra ny fantatrao, le lehilahin'Andriamanitra ny fantatrao. Fa tena lehilahin'Andriamanitra tokoa ve nefa aloha, sa mpamina ny santoka hitarika anao, aka ny volanao, aka ny arenanao, aka ny fanananao, aka ny mombanao, ary amitaka anao, tsy ampiseho anao ny filazantsara, tsy analanao ny fahalotona, tsy ampibebaka anao, tsy atonga anao hiomana ny fiverenan' Jesosy, fa hanamaizina anao bebe koa, ametraka anao amin'ny lalàna, ary anao azo lohany anjaka eo aminao. Na koa hoe ny vadiny mpanompon'Andriamanitra, inona ny poketra tiany, ohatraotrany ahoana ny poketrany, inona avy ny kirarony, inona ny couleur préféréany, inona ny zavatra mahafinaritra azy, de lasa olona ny indraindraina, lasa olona ny deraina, lasa olona ny jerena, indrisy fa matory ny fiangonana. Malahelo ny fanamasina, malahelo ny tompo, fa zay ny raha nanamparany Jesosy tsy manamparany Jesosy, fa tazominy eo amin'ny olona, tazominy eo amin'ny ondry, zay atao hoe ataony otage, zany hoe atao giazana fa tsy hoetiny eo amin'ny tompo. 20 taona converti fa tsy manana fanamasina, tsy manana fiainam-bavaka, tsy mahavita mijoro vavolombelona, tsy mahavita mitory tenin'Andriamanitra, tsy mahavita manamparany Jesosy. Fa rehefa hijoro vavolombelona na hitory tenin'Andriamanitra na handray fitenenana, de fandokadokafana ny lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra no atao, tsy hita intsony Jesosy Kristy. Am'ty androany ty ny fanamasina nokatra amin'ny masonao, anitsana ny kirana eo amin'ny masonao, ialanao amin'ny fanompo-tsampy de fanompoana olona zany, ialanao amin'ny fanarahana olona, ialanao amin'ny fatahorana olona, ialanao amin'ny filana sitraka aman'olona, ialanao amin'ny fiderana sy fankalazana sy fanomezana voninahitra olona, fa tsisy ankalazaina, tsisy omena voninahitra, tsisy deraina afa tsy ny anarana Jesosy Kristy irery ihany, lay maty nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, io no nombona teo amin'ny azy fijaliana mozy anao, io no mato anao teo amin'ny azy fijaliana, ary io no mendrika iankofana, io no mendrika hoderaina, io no mendrika ankalazaina. Ary anao zay mitady hoderaina, ianao zay mitady iankofana, ianao zay mitady ho tompony, ianao zay mitady ho lohany, de hoy ny tompo hoe midina ambany, de ambany zay te ho lohany aminareo, midina ambany ho mpanompony izy rehetra. Fa Jesosy no aseho, Jesosy no ankalazaina, Jesosy no ampahafantarana ny olona, fa ringana ny oloko no tsy fisiany fahalalana. Ny fanamasina de voalaza, fa ilaza ny momban' Jesosy ary ankalaza an' Jesosy. Iza no mankalaza an' Jesosy am'izao fotoana? Ny olona dia ny volavolainy Satana mihitsy tamin'ny fomba fivavahana, tamin'ny religion, tamin'ny dénomination, tamina fikambanana, ary ohatrany tsy mety mihitsy raha tsy misy olona alohan' Jesosy. Zany hoe eo Jesosy fa asiana ihany hoe ty lehilahin'Andriamanitra anankiray. Zany hoe rehefa hivavaka tia ny baiboly, eo ny vavaka, fa eo koa mbola misy boky ray, eo koa mbola misy doctrine ray, eo koa mbola rafitra anankiray zay napetraka olombelona, tahaka zany ny hoe Branham, tahaka zany ny hoe tsy haiko hoe inona koa akoatr'izay, ny hoe resaka Kako Philippe zay milaza hoe tsy io ihany ny mpaminany farany, fa zay mpaminany akoatran'io de efa tsy izy, zay tsy mivavaka amin'io de avery daholo. Mifoaza ry fiangonana, ary ianao zay manaraka zany miviliana malaky ny lalana sy fahamarinana de Jesosy Kristy irery ihany, ivelany zay rehetrarehetra zay, de mpiray tabo amin'ny tompo, mpiarako amin'ny tompo, minampaminany sandoka ihany koa. Fa tsisy akoatran'izay hoe io mpaminany farany de zay mpaminany rehetrarehetra velan'izay dia mpaminany sandoka, ary tsy izy, ary zay tsy tonga aty aminay mivavaka de tsy izy daholo. Zany de fa manambara fa lainga zany.
voalaza mihitsy any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa fa hoe any aparany any amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary voalazany hoe isy famantarana rozy izy hoe ny zatovinareo ahita fahitana hanonofy nilay antitra hanonofy ahita aminany, zany hoe ny fanamasina homena ny nofo rehetra. Ary rehefa tonga ny fanamasina dia voalaza fa misy ministera 5 izay napetraka ao amin'ny Efesianina, milaza an'izay mi Efesianina toko 4, napetraka ho apôstôly, napetraka ho mpaminany, napetraka ho mpampianatra, napetraka ho mpiandry na mpamahana, napetraka ho evangelistra, reo anaky 5 reo. Zay fonction, asa zay napetraka mba ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, tsy ho zaza itsony ny fiangonana ka ho ilangilana fampianaran-diso maro isan-karazany, fa mba hitombo amin'izay aloha ary ho voaforona ao aminy Jesosy. Zany hoe ny tompo mametraka an'ireo ministera, asa 5 ireo mandra-piverina eny amin'ny raha lanitra. Ka voalaza ahoana no ilazanao fa tsisy mpaminany tsony, fa zay mpaminany tany aloha zay ihany mpaminany farany, dia zay aorianan'izay tsy mpaminany tsony ary mpaminany santo, fa io ihany mila nono, io ihany mila rahana. Be da be ny mpaminany amin'izao fotoana, zay mpaminany authentique, zany hoe ao amin'ny fahamarinana, tsy miaroaro amin'ny fédération, tsy miaroaro amina dénomination, tsy miaroaro amina fikambanana, tsy ao anatin'ny œcuménisme, fa mpaminany miafina, mpaminany mitokana, mpaminany miaino ny afatry ny tompo, ary mpaminany tsy manafosafo anao ao anaty fahotana, fa mpaminany tsy mandrotsorotsy anao hoe iadany ianao, olohany ianao fa tsy ho rambony, ianao le champion. Mpaminany ilazanao ny anindraindra anao, fa mpaminany iteny aminao hoe raha ianao mbola anatin'ny fijangajangana, raha ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra tsy ho tafiakatra ianao. Raha ianao mbola ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny risoriso, ao anatin'ny fanapakana, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fanompotsapy, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny tsy fitiavana, ao anatin'ny tsy famelan-keloka, ka raha am'izao ianao maty dia any amin'ny fahaverezana misy anao. Izany ny tena mpaminany, samy laza aminao zay diso, samy laza aminao zay tsy marina rehetra, ary samy manoro anao hoe miala amin'io fahotana io, mandehana amin'ny lala marina. Mbola misy zany mpaminany zany, tahaka ny tamin'ny Eli hoe nalahelo Eli hoe raha eo Andriamanitra, tsisy mpaminany tsony afa-tsy za, fa ny mpaminany bala 500 efa mirongatra mitady amono aho, fa ondray hoe aza matahotra ianao, mbola misy mpaminany 7,000 any zay tsy nandohalika teo anoloan'ny bala, mbola misy mpaminany maro any, lazaiko anao amin'ny anaran'i Jesosy, zay tsy hitanao zany, ary tsy miaroaro amin'ny fédération sy ny confédération sy ny dénomination sy ny œcuménisme zany, fa olona manana ny Jesosy ao anatiny. Rehefa tonga amin'ny toerana ray zany, mandohalika Satana, mangofotra ny tanàna, miorooro ny fanamban'ny tany, miorooro ny fanjakan'ny Satana, satria tonga ny fahamarinana, tonga ny fahazavana. Fa tsy mpaminany santoka milaza hoe tsy maintsy manompo ato amiko, tsy maintsy mandoa vola ety amiko, tsy maintsy mandoa fafolo karena, tsy maintsy manaraka anahy, tsy maintsy misarin-doha, tsy mikavina, tsy manao lokomena, tsy manao azaozao, tsy resaka lalàna no apetrany aminao, fa tonga dia Jesosy no ambarany aminao, Jesosy no prezanteny aminao, manafaka anao amin'ny fahatezerana, manafaka anao amin'ny fahotana, Jesosy no prezanteny aminao, manala anao amin'ny alahelo, manome anao fiainana be dia be. Zany Jesosy zany no ataon'ny fanamasina, ary zany no fanamasina miasa ao amin'ny mpaminany marina, zay lazaina fa tsisy tsony, fa ny hoe lazaiko teo hoe Branham na hoe Kako Philippe na hoe tsy haiko zay mpaminany hafa lazainao na mpaminany gasy eto ihany koa, hoe tsy maintsy eto amiko daholo, dia tsy maintsy zao ny fomba fiakanjo anareo, dia tsy maintsy tonga nareo amin'ity andro ity, dia tsy maintsy eto amiko daholo, fa za efa maty, dia maty telo andro aho dia hitako ny elo sy ny lanitra, dia avy eo miverina ety an-tany ray, ary za ihany no mpaminany fa tsisy ankoatranahy, ary zay lazaiko no enoy, dia zay lazaiko no araha, na hitondranao any fahaverezana ary io, na haka ny vadinao ary io, na ampijangajanga ary io, na haka ny volanao ary io, na anao ininona aminao io, dia ekenao foana, satria efa tratra ny fanahin'ny fahaverezana ianao. Amin'ity androany ity, mivoata ao Babilôna, mivoata ao amin'ny mpaminany sandoka, mivoata ao amin'ny rivotra maloto, mivoata ao amin'ny ao anatin'ny mpampianatra sandoka sy ny ambody izay manaikitra anao, makanesa ao amin'le mpiandry tsara, Jesosy Kristy no anarany, io no ambarany fanamasina. Atoroko anao zany, tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy, tsisy mpanalalana anao ao amin'ny ray afa-tsy Jesosy Kristy, ary tsisy hitondra anao amin'ny Jesosy afa-tsy ny fanamasina, fa ny olombelona daholo ihany. Halleloja. Hoy Jesosy Tompo hoe rehefa mavita ny nampanirana anareo anao dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa zahay, zay tokony nataona ihany natao, zany no tokony ho izy, fa tsy hanindraindra tena sy teo hoderaina sy teo ankalazaina sy teo iankofana,
fanompotsapy ary mitarika olona fahaverezana zany fa Jesosy irery ihany nomena voninahitra ho azy ny voninahitra amen.